Justice pour nekena tonga teny amin'ny ministeran'ny fitsarana teny faravohitra ireo fianakavianany nekena raha tsy aivina moa dia nekena ilay tovolahy voatifitra teo amin'ny lamosiny ka nivoaka tamin'ny kibony teo Andranoro Ratoa Kahody iny izy nandritra ny fihetsiketsehana izay nisy tamin'ny volana septambra lasa teo. Izao moa ireto olona ireto dia mangataka justice ho an'ny nekena ka tonga teny amin'ny ministeran'ny fitsarana teny faravohitra ireo fianakaviany. Tsy mangina na mitazam-potsiny avy amin'ny Ankolafy Rajoelina fa mandray anjara hatrany mitady vahaolana ho an'ny firenena fionana tamin'ny Union Africaine sy mandatera Rajoelina. Ny fifampiresahana ihany no lalantokana hahitana izay vahaolana izay manoloana ny teo zava-misy politika eto amin'ny nosy. Tamin'ny fionana androany dia nanolotra ireo documents sy sosikevitra proposition de sortie de crise tamin'ny Union Africaine ireto solon-tena avy amin'ny Ankolafy Rajoelina ireto. Ireo solon-tenan'ny filoha teo aloha any Rajoelina izay nifampidinika tamin'ny ireo iraka manokana avy amin'ny vondrona afrikanina dia nahtana ny mpiara-miasa ankaiky tamin'ny filoha teo aloha any Rajoelina ministra teo aloha solombavam-bahoaka ireo no isan'ny nandrafitra izany delegationna izany. Manoloana ny fanenjehana any Mamiraavatomagna moa dia maro ireo olona mpaneho hevitra izay menimenina. Misy moa ny milaza ny hoe isika malagasy ihany no mifamotika, isika malagasy ihany no mifanimba. Maninona raha ireo orinasa vahiny no enjehina, maninona raha ireo karana sy sinoa no enjehina sy anaovana fanadihadiana fa isika samy malagasy ihany no mifamotika. Maro amin'ny ireo orinasa vahiny izay tena manararoatra eto amintsika ary maro amin'ny malagasy ihany koa no tsy mankasitraka ny zavatra izay ataon'izy ireo. Fa izy ireo dia tsy mba voakitika fa ny malagasy mpandraraha ihany no voahenjika sy voakitika hoy ireo sasany izay maneho hevitra. Manoloana izany moa dia ny tonga fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka Tima anankiray. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany io tsy anavahana na malagasy na vahiny na vazaha na sinoa na karana rehefa manao tsy mety dia tokony enjena, rehefa tsy manara-dalàna dia tokony adihadiana. Fa tsy hoe rehefa malagasy ianao dia afaka manao izay tianao atao, fa tsy hoe rehefa malagasy ianao dia afaka tsy manara-dalàna. Enjehana dolo nizaniza tena nizaniza nandika lalàna dia tokony ho enjehana daholo marina mihitsy zay ary manenjika azy am'izao fotoana zao aloha hoe nahavoasambotra azy dia ny any Maurice raha mahakasika manokana ny olona ny teneniny namana teo io fa ny eto toerana za mino efa misy mandeha ny procédure anoany ny amin'ny hoe ho an'ny rehetra misy fomba fiteniny tsy mpanohariana fa misy fomba nitenena ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara hoe tsy miteny izy akory hoe tsisy ho afamaina fizay ihany midika an'izay hoe tsy maintsy ho adinina ianareo rehetra zay nanao tsy mety zay aloha dia miomany ianareo ary aza atao tonga dia efa ampitainy zay zavatra zay hoe aza miteny hoe fa nenjehana ara-politika fa niarahana nahita tetry nanomboka tany amina resaka fanondrana matsokosoko baderos nanomboka tamin'ireny ny fanaparam-pahefana fangalana fananan'olona ny resaka herisetra natao olotsotry resahaka io aloha na mbola tsy miresaka mpitandro filaminana nefa azo atao ihany koa zany ny fampidirana ponja ny kolokolo zay natao olo-marina ny fijoroana vavolombelona mandainga misy zavatra rehetra zany ary manomboka any amin'ny olo-tsotra mandalo any mpitandro filaminana hatrany amina mpitsara raha ohatra ianareo ka voarorota amina zavatra toy zany tokony adinina ianareo ary miakitra ny sasy tabifa am'izay araky ny teninao teo tsy le olona voatazona any Maurice ihany fa nizaniza hoy ateo zay natao hoe tany-tandalàna tsy fa arazadika averimberina irairayna rehefa aveo hoe fanenjena ara-politika fa rehefa voakorofo kosa dia aleo hitany vahoaka malagasy hoe tena marina hoe fanenjena ara-politika marina ve ty raha ny fijeriko am'izao fotoana zao dia isaorana mihitsy ny filohan'ny fanarenana ny Repoblikan'ny Madagasikara satria azo miteny rehetra rehetra ianareo izay mpitondra teo aloha fa lasa mpanohatra am'izao fotoana zao misy ny nandeha teny amin'ny 13 mai nahazo nanangololo nareo na tsy nahazo ara nahazo ny teny ianareo toy izany any koa ny anivona antenera-pirenena misy miteny ny sasany manao hoe samboly izay to ampitahorina amin'ity kapisaty izany nampitahotra anareo kapisaty teo tsy misy nampitahotra anareo mihitsy teo fa sao dia mahany ianareo amin'ny zavatra tsy nety zay efa nataonareo dia aloha fitsarana alalaka dia hitany toy an'izay fotsiny mihitsy nefa tsy manakambara mihoatra amin'izay hoe tsy izy rery marina tokoa zay ary amafisiko tsy tokony ho izy rery no enjehana so adinina fa natramin'ny filoam-pirenena teo aloha ny minisitra ny fandimby rehetra tao niaraka taminy nizaniza tao na tsy nitao rery fa navatany avy any fanoherana koa raha tsy maninona raha nisy hitan'ny fitsarana fa tokony hiatrika fitsarana dia aleo hiatrika fitsarana tokony anatona ny daholo tsy anatona fa tokony ampanatsony ny fitsarana sy mpitandro filaminana dia tsy tokony isy anavanana izy andretsao satria zay le tamy-tandalàna zay le nidivana teo hoe tokony mitovy rehetra eo atrehany dalàna
dia tsy tokony sy menimenina rehefa mahatsapa fa sao dia mahana mantsy ny mahatonga an'ireny miteny toy izany ny fijeriko azy dia mahany reny olona ireny mahana tamin'ny raha tsy efa natao dia mody mialokaloka mivadika ny hoe mitady isy fisamborana ara-politika isy azososao eritreritra reny ke za dia manana mihitsy ary niarana izany ny tenako tsy ilay fisamborana io resahako io fa ny eritreritra izay nataona olom-boafidy tamin'ny zanako ny fangalana tanin'olona sy fangalana fananan'olona tsy azy nisy izany tena tany fahadiny tsany betrany tokony mbola ao anatin'ny fandaminana no mihina fandamina sy fanadina fitsanana dia hoiza fa ho avy tsikelikely tady zany dia miomana ndraiky mazava moa iny fanazavana izay noentiny solombavam-bahoaka iny tsy fanenjehana ara-politika no zavatra misy eto fa manenjika ny tsy mety manenjika ny tsy ara-dalàna andriamatoa Apollo Emilio Solonavalona kosa dia nilaza tao anatin'ny compteny hoe mifanimba sy mifanapotika ny malagasy hoe izy namoa 40 i Paolo Emilio Raholonarivo izay nilaza fa tsy maintsy hody any amin'ny ilay tany niaviana izay anjakan'ny fankahalana anjakan'ny fanenjehana anjakan'ny fialonana ary anjakan'ny fifanimbana ny olona miezaka hampandroso ny fireneny daholo ny malagasy indray dia miezaka ny mifanimba sy mifanapotika eny moa ny hafatra izay nambarany Paolo Emilio Raholonarivo tao anatin'ny pejiny tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavany resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy